Hoan'izay mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho ampitomboina ho aminareo mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio moa riavana dia alahady natokana ho amin'ny fanoloran-tena eto amin'ny fiangonana FJKM Makatokely. Fa ho an'ny FJKM ihany koa dia miombona amin'ny loha hevitra vaovaontsika manao hoe tafatoetra ny fony izay miandro ny tompo. Ary ny salamo fa 750 izay efa novonaky tamintsika teo no andeha andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tompo amin'izao anio izao. Salamo fa 750. Eto riavana dia salamo izay novetesiny Davida fony izy nandositra ny Saoly tany anaty zoy. Ny salamo riavana dia hiram-bavaka ary ity salamo fa 750 ity dia hiram-bavaka nentin'i Davida nitaraina tamin'i Jehovah raha nandositra ny Saoly mpanjakan'ny Israely izy. Anisan'ny ady mafy izay natrehan'i Davida ny fanenjehana izay nataon'ny Saoly taminy. Ary ahalan'ny Saoly fatratra nefa izy no izy izay efa voatendrin'Andriamanitra ho mpanjakan'ny Israely. Izany dia mampiseho ihany koa ny fanenjehana izay natao tamin'i Jesosy Kristy, fony voateraka izy dia fanenjehana no izy efa nampilazaina, efa nolazaina fa izy ilay ho avy dia ilay mpanjakan'ny Israely na ilay Mesia hamonjy izao tontolo izao. Fa isika ihany koa riavana izay heverina fa ny akamaroantsika reto dia efa nanolo-tena ho an'Andriamanitra, ka anio dia fanavaozana izany fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izany no ataontsika. Isika kristianina izay nanolo-tena ho an'ny tompo ihany koa dia mety hiarana izany fanenjehana izany amin'ny fanaradian'ny tompo na amin'ny fanaovana ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Ity salamo ity dia mampiseho ilay fahatokina an'Andriamanitra na dia ao anatin'ny fanenjehana azy na dia ao anatin'ny ady izay hatrehana ara ny kristianina. Ka ny hafatra izay ampitaina amintsika ao anatin'izany dia ny mpanolon-tena ho an'Andriamanitra rehefa misy manenjika dia manana fiadanam-po ary amin'izany izy dia miantoraka amin'Andriamanitra sy midera an'Andriamanitra. Ny mpanolon-tena ho an'Andriamanitra dia miantoraka aminy. Teto i Davida riavana dia niantoraka tamin'Andriamanitra tanteraka izy ary niandrandra ny fidiran'Andriamanitra antsehatra teo amin'ny ady izay natrehany. Nitodika tamin'Andriamanitra izy riavana ary nataony loha laharana ny fitodiana amin'Andriamanitra. Natoky an'Andriamanitra izy ary natoky ny hery izay nananan'Andriamanitra. Izany hoe ny fitodiana amin'Andriamanitra, ny fiantorahana amin'Andriamanitra no nataon'i Davida ho loha laharana raha tojo ny fanenjehana izy, raha tojo izao ady izay hatrehany izao. Milaza Davida eto hoe mamindrafo amiko Andriamanitra, mamindrafo amiko Andriamanitra. Naveriny indroa izany fangatahana famindrampo izany, izany hoe manindry mafy izany fangatahana famindrampo avy amin'Andriamanitra izany izy mba azony antoka. Fa raha voavelany elony dia tsy misy zavatra manelanela anazy amin'Andriamanitra. Ary ihany koa matetika mpahazo antsika rehefa tojo olana na ady izay hatrehana dia matetika manamelo-tena isika hoe mety noho ny amin'ny fahotako, noho ny amin'ny ady, noho ny amin'ny ratsy nataoko no mahatonga izao zavatra izao mitranga amiko. Kanefa ihany koa riavana misy zavatra izay tsy maintsy hatrehana izay ataon'Andriamanitra mihatra amin'ny fiainantsika mba hampiorina antsika. Ary Davida teto dia tsy maintsy nenjehana izy mba hampahafantarana ny Saoly fa izy tokoa ilay olom-boafidin'Andriamanitra, izy tokoa ilay efa voatendrin'Andriamanitra ho mpanjakan'ny Israely. Noho izany raha nangataka ny famindrampo avy amin'Andriamanitra i Davida dia manantena fa afaka hiantoraka ny tanteraka amin'Andriamanitra na hoe afaka miandrandra ilay famonjena amin'Andriamanitra, afaka mangataka mivantana amin'Andriamanitra. Mampiseho maromaro ny Davida
fa Andriamanitra no alofan'ny fanainy ary tsy mba nisy hery hafa ny anteherany tsy nisy hery hafa ny tadiavany famonjena fa tamin'Andriamanitra tokana irery ihany no ny antorany sy ny anteherany Davida tao anatin'izany ady izay natrehan'izany. Eto dia mazava ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny mahavo indrindra azy kanefa tsy sakana anehoany ny fitiavana an Davida izany fahalebiazana izany. Izy ilay avo indrindra kanefa misahirana mikarakara an Davida sy manao izay mahasoa azy. Ary Davida dia natsapa marimarina izany fitiavan'Andriamanitra, izany fanehom-pitiavan'Andriamanitra izany. Natsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra izy ary natsapa fa eo Andriamanitra afaka hamonjy azy. Ry havana malala, amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana dia ataovy lohalaharana ny fiantorana amin'Andriamanitra. Raha tojo zava-mahory, raha tojo fanenjehana ianao dia ataovy lohalaharana aloha ny fiantorana, ny fanantonana an'Andriamanitra fa aza mierikerika mitady vahaolana amina zavatra hafa. Aza mierikerika iza no resako an'izay, iza no tantaraiko an'izao olako izao. Fa dia tsika nahaka an Davida ry havana dia ny miantoraka amin'Andriamanitra, miantehitra amin'izany herin'Andriamanitra izany. Ao anatin'ny olana dia matoki an'Andriamanitra, matoki ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny heriny. Tsarovy hatrany fa ao anatin'ny fahalemena no anehoan'Andriamanitra ny heriny eo amin'ny fiainantsika. Tsy maintsy mahazo ny kristianina ny fanenjehana ry havana. Araka ny tenin' Jesosy hoe tsy misy olona efa nafohy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny ambiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana. Tsy maintsy atrehantsika ry havana izany fanenjehana izany raha nanolo tena anara-dian'Andriamanitra isika. Raha efa nanolo tena ho an'Andriamanitra marina tokoa isika dia miaina mitondra ilay azo fijalian'i Jesosy Kristy amin'izany fanaraha-dian'Andriamanitra izany. Fa ny zo fierena ho antsika ry havana dia i Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy no zo fierena ho antsika kristianina. Ao aminy no andraisantsika ilay famelan-keloka ary ny anarany no nomena hivavahana sy hitarainana amin'Andriamanitra iray. Ny amin'izay rehetra mahazo antsika dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahafahantsika manantona an'Andriamanitra sy mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra. Koa raha miatrika ady ianao na mitondra enta-mavesatra ianao dia atolory ho an'Andriamanitra ny adinao, atolory an Jesosy ny adinao fa izy no hiaro sy hamonjy anao. Ary marina izany ry havana fa tanteraka tamin'i Davida izany fiarovan'Andriamanitra izany, izany fialofan'Andriamanitra ny zanany izany. Fa Andriamanitra dia tsy mba manadino ny zanany ry havana fa ao anatin'ny ady indrindra no anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ka andesika ry havana anantona azy, hitaraina aminazy ny amin'ny ady izay mety hatrehantsika amin'izany fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izany. Ny mpanolo-tena ho an'Andriamanitra ry havana dia midera azy. Mahay midera sy mankasitraka an'Andriamanitra ny mpanolo-tena ho an'Andriamanitra na dia ao anatin'ny ady sarotra azy. Eto Davida dia milaza fa tafatoetra ny foko Andriamanitra. Tsy mbola nisy famonjena tanteraka ho an'i Davida eto fa teo am-piandrasana an'Andriamanitra dia tafatoetra ny fony. Ilay fiandrasana an'Andriamanitra izany dia nampisy fiadanam-po ho an'i Davida. Noho ny fahatokiana an'Andriamanitra dia nahatonga azy hidera an'Andriamanitra izany. Izany hoe tsy mbola nisy akory ny famonjena, tsy mbola tanteraka akory ny famonjena azy dia efa nidera an'Andriamanitra Davida, efa velom-piderana an'Andriamanitra sahady i Davida. Raha ny 17 hatramin'ny faha 12 ny jerentsika dia toa tsy mba hita izany hoe olona miatrika adina fanenjehana izany fa olona faly midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra no hita.
avy dia hita fa velom-panantenany Davida fa Andriamanitra marina no ivavahany ary Andriamanitra be famindrampo. Tsy nataona Davida sakana hiderana an'Andriamanitra ry havana ny ady izay hatrehany, ny olana izay nisy teo amin'ny fiainany, dia tsy nataony Davida sakana hiderana an'Andriamanitra izany. Ary tsy niandry valim-bavaka akory izy dia nidera an'Andriamanitra. Fa efa tao anatiny izany fahatokiana izany, fa Andriamanitra dia hamonjy azy ary Andriamanitra dia miaro azy. Ny hira fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra ry havana dia fitaovana tsara indrindra tonga hery teo am-pelatanan'i Davida ka nampiorina ny fahatokiany an'Andriamanitra. Ny sakana mahatonga antsika tsy hidera na hanome voninahitra an'Andriamanitra dia ny tahotra. Ny tahotra ry havana dia fitaovana avy amin'ny devoly izay amatorany ny saintsika. Tsy tiany sady tsy zakany ny mandre hira fiderana an'Andriamanitra satria izy ny tiany hoderaina, izy ny tiany hakantoeran'Andriamanitra. Ka raha misy ny tahotra dia avy aminazy izany. Izany no antony anankiray anaovana ny hira maredona rehefa manao asa sy fampaherezana ka inona hoe andositra ny asan'ny Satana, andositra ny asan'ny devoly amin'ireny fotoana ireny. Fa fatokiana ho antsika ihany koa ny fanaovana ny hira fiderana. Afaka mampahery antsika ary mampisinda ny ahiahy sy izay tahotra mety mbola mibahana aty anatintsika. Arak'izany dia ny fiderana an'Andriamanitra dia mampitony ary mampisy ilay fiadanam-po aty anatintsika. Ilay fitoerana ao amin'Andriamanitra no ahitana ny fiadanam-po. Ilay fitoerana tao amin'Andriamanitra no nahitany Davida izany fiadanam-po izany. Ka rehefa mitoetra ao aminy isika dia velom-piderana hatrany na tojo olana azy satria dia tsapanao fa mahery ny Andriamanitra ao. Mahery sy miasa amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra ary tsapanao marimarina izany rehefa velom-piderana ianao ka ny fiderana an'Andriamanitra sy ny fisaorana an'Andriamanitra no mibahana eo amin'ny fiainanao. Ny fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra ihany koa ry havana dia fanatitra makany amin'Andriamanitra mahatonga an'Andriamanitra hanome ny fitahiana ho antsika olombelona. Ka intsika raha te hahazo ny fitahiana dia mila mahay misaotra, mila mahay miankohaka, mahay midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary na ny teny fototra ara dia manambara ny fifandraisan'ireo fitahiana sy fisaorana ireo. Raha misaotra an'Andriamanitra isika dia mandray izany fitahiana avy aminazy izany. Ka ndeha isika ry havana hianatra hidera an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana rehetra izay hatrehantsika, na ao anatin'ny fanenjehana, na ao anatin'ny fifaliana, na ao anatin'ny ady, dia atsiaro hatrany izany fiderana an'Andriamanitra izany. Anio moa ry havana dia natokantsika ho alahadin'ny fanoloran-tena. Ny fanoloran-tena dia tsy noho ny asantsika, tsy noho ny amintsika ny hoe andeha hanolo-tena ho an'Andriamanitra isika, fa asa an'Andriamanitra amintsika ny fanoloran-tena. Ary izay ilay fahasoavan'Andriamanitra mahatonga antsika ino ka hanolo-tena ho an'Andriamanitra. Izany finoana izany dia mahatonga ny olona ho amin'ny fanoloran-tena samihafa. Ny finoana no mitarika sy mahatonga ny olona hanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra. Mahatonga antsika hitarika amin'ny fanoloran-tena ho an'ny batisa, fanoloran-tena ho amin'ny fanasan'ny tompo, fanoloran-tena ho amin'ny mahampandray, mahadiakona sy ny sisa. Fa ny finoana ry havana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Atao ahoana moa no ahafantatra raha tsy misy mampianatra? Ka matotonga amintsika ny finoana, matotsika resy lahatra amin'ny fanoloran-tena, dia nisy fitaovana nampiasain'Andriamanitra mba hahatonga antsika ino sy anana izany fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izany. Nisy fitaovana nampiasain'Andriamanitra, nisy olona nampiasain'Andriamanitra mba hitory
anambara amintsika izany vaovao mafalin'Andriamanitra izany. Ka raha anaty mpisaorana ao an'Andriamanitra isika, anao fiderahana ao an'Andriamanitra isika ny amin'izany na ahafahantsika nandray izany famonjena izany, na ahafahantsika manolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra izany, dia ahatonga fitahiana ao antsika ny fanaterantsika fisaorana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ninona ataonareo ry havana? Ninona fisaorana ho ataontsika dia ataontsika amin'ny fitiavana izany. Ninona ataonareo dia atao ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona. Raha manome tsika dia manao fanatim-pisaorana eo anatrehan'Andriamanitra, manome ho an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra no miasa ary Andriamanitra no mahatanteraka. Ka Andriamanitra no anandratantsika ny fisaorana. Ka rehefa manome tsika dia manome ho an'Andriamanitra. Ary izay no mahatsara indrindra izany fanomezana izany dia ilay toe-pontsika manolotra ho an'Andriamanitra. Ilay toe-pontsika iny ny hitan'Andriamanitra ka androtsahan'Andriamanitra ny fitahiana ho antsika. Misy tantaran'izay vehivavy manantena ao amin'ny mpanjaka voalohany 17 ny 1 hatramin'ny 4. Izany vehivavy manantena izany ry havana dia tsy mba nananinina tao aminy fa diloilo sy kobam-bary kely no nisy tao aminy. Kanefa raha nisy mpanompon'Andriamanitra tonga dia lipa aminany izany, nangataka taminy mba hanaovana mofo azy, dia natolotra ity vehivavy ity izay nisy tao aminy. Kely no nananany fa mbola nomeny sy nampiasainy ihany izany ho fanasoavana an'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Rehefa lasa nefa ny mpanompon'Andriamanitra dia oneran'Andriamanitra avy roeny izany diloilo tao amin'izany. Izany hoe ny fanehoantsika fankasitrahana ny mpanompon'Andriamanitra ry havana dia oneran'Andriamanitra fitahiana ao antsika izany. Oneran'Andriamanitra fitahiana ao antsika amin'ny androm-piainantsika izany, satria raha manome tsika dia toy ny manome ho an'Andriamanitra fa tsy manome ho an'ny olona. Ho feno ry havana, ny kristianina mino sy manolo-tena ao an'Andriamanitra dia mitoetra eo ambany fialofan'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Davida, miantoraka eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy manana ahiahy fa matoky tanteraka izany fitondran'Andriamanitra izany. Ary ao anatin'izany fahatokisan'izany no mahatonga azy ho velom-piderahany ka anaty mpisaorana ao an'Andriamanitra ary anandratra fiderahana ao an'Andriamanitra. Ka isika ihany koa ry havana tsy hiandry zava-mahagaga vao anatitra ny fiderahana sy fisaorana ao an'Andriamanitra, fa amin'ny androm-piainantsika manontolo na ao anatin'ny fahoriana na ao anatin'ny fifaliana amin'ny fotoana rehetra dia aneo izany fiderahana an'Andriamanitra izany, satria mendrika azy indrindra izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen.